FPMM-Ziona entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Herin'Andriamanitra raisanaka fanay masonao midera sy mankalaza mivonahitra anao indray izay tratra izao andro anio izao. Famindrampo lehibe tokoa avy aminao no natoy izao anay, ary fitiavana tsy talany no mahatonga anay vendana trapa-mijena toy ny tsy manatsiny satria nojerenao tamin'ny mason'ny mpitiavanao ary dia tolonanao indray aina mahavelona eo amin'ny vavoronay ary menao indray saina afaka mieritreritra mandinika ary indrindra fanahy izay eo aminao, miorona eo amin'ny fahasoavanao sy ny famindramponao. Ny tenanay koa dia nampitoherinao hanana ilay tanam-pitiavana izay eo ambanin'ny fahasoavanao. Saotra tompony izany rehetra izany ary dia indreto izay miarabanao mpanendrentena ary tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra, ary dia mangataka sy mitaro aminao indrindra diovy amin'ny rano saribidina latsaka tao Kalvaria mba afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Mitoera tena tanay fanay masonao, azavao ny fanahinay, sokafy ny masom-pananay, ahitanay ny fitiavanao, ny voninahitrao, andrenesanay ny feonao. Dia miterina tompo araka ny fombanao voninkaino izay mpanomponao, amenaranao masina sy manan-kirava Nazareta, Jesosy nozona manisy mangataka izany vakizany. Misaotra ray malalo, Alleluia, Amen. Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy ry havana, tratra ty andro an'io dia, ary dia ny lohateny ny vatsim-panahy nomeny tompo antsika dia ny hoe ny Herin'Andriamanitra lehibe indrindra dia ny fitiavana. Ny Herin'Andriamanitra lehibe indrindra dia ny fitiavana. Hoy ny tenin'ny tompo ao amin'ny Romanina 9:9 ka hatramin'ny 7:30. Romains 8:35-39. Amen aran'i Jesosy. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe fanony aminao no namonona anay mandrakariva. Toy ny ondry hovonoina no fijery anay. Ka rehefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no mpandresy isika amin'ny rahan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely, nareo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Ry havana voasoratra izao teny izao tokoa mba hahatonga antsika hanana ilay fitiavan'Andriamanitra ampolalina indrindra, ka tsy anahana inona na inona satria lehibe lavitra noho ny zavatra rehetra misy ao amin'ny fiainantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Aoka renontsika fanazavan'ny tompo izany teniny izany. Sonambaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Voasoratra iteny ity ary mitoetra eo aminareo ka tsy misy mahafoana izany. Iza no mihevitra fa afaka mandrava izay ny foroniko izy, ny andrinany demoni dia tsy afa manao izany. Ny fisiny dia miankina amin'ny fahamelako azy mbola iaina ihany, voaisa ny androny ary fantany izany. Hiditra an-tsehatra indray aho anio. Mandany fotoana izy ireo ary Satana dia miala voly amin'ny ezaka izay ataony. Manantena fa nahoana raha manome azy ireo teknôlôjia izy dia afara amin'ny fahatafitany izay hevitra tiany aseho. Fantany nefa fa fohy ny fotoanany ary manana ny fotoana rehetra eto amin'izao tontolo izao
sy lalao. Rehefa nametraka ny fikasany farany amin'izay eritreretiny izy. Ry malala, tsy hitanao va izao? Izaho dia izany no mitarika anao. Ny any zavatra mampiray, anjo zavatra rehetra izao dia ny fitiavako. Raha tsy ny tia aho dia tsisy intsony izao rehetra izao. Zavaboary manontolo dia hipoaka ary hitsahatra. Ary io sombim-pitiavana nafafiko tao am-pona io no fanalahidiny ny fahafahana mitoetra tsara. Rehefa ampiasaina nohitra anao ireo fitaovam-piadiana izay voalaza ireo. Rehefa mahatsapa izany faniriana izany saika tsy voafehy ny fankahalana, ny valifaty. Ary noho izany dia latsaka ao anatin'ity fandrika ity ny olona. Ampatsiahivo ny sainao ny fitiavako. Tsarovy ny endriko. Mihidy ary tokony hitoetra ao aminao ny fitiavako. Fa eto aho amin'izao fotoan-tsarotra izao, eny, tena misy tokoa amin'izao fotoana manan-danja izao, hanamafisana anao ary ihany koa hanakanana ny fanafihan'ny fahavalo izay maniry anao ho resy tanteraka. Ny tiako ambara dia tsotra ry malalako. Koa satria ny fitiavako mihazo n'izao rehetra izao dia ny fitiavaka ny koa izay ao am-ponao. No hery afaona manohitra izay tafika sy izay rehetra fanafiana ataon'ny fahavalo. Misy zavatra iray izay tsy maintsy lazaiko aminao ankehitriny ao anatinao ao. Tsy maintsy ho fantatry ny olona fa mila izy ary mitady ahy izy isan'andro. Tsy maintsy fantatry ny olona ihany koa fa ao anatiny aho. Aoka ho tsaronao fa ao anatinao aho. Manodidina anao aho. Eo aloha sy aoriananao aho. Aoka tsy hifangaro aminao ny zava-misy izay manodidina anao sy ny zavatra ara-panahy. Lehibe indrindra dia izao, ao anatinao aho, eo anilanao aho, manodidina anao aho. Eny, eo ankavananao sy eo ankavianao aho, amin'ny fotoana rehetra. Tsarovy ara fa tsy hoe nidina avy any an-danitra aho mba haneho ny tenako fotsiny, fa nidina avy any an-danitra aho mba haneho ny fahatsaran'Andriamanitra ray. Nidina avy any an-danitra aho mba hanome fiainana ho anareo, dia fiainana be dia be. Izaho nitsarovy matetika ao anatin'ny fotoam-pivavahana iray no isafidianako ny haneho ny tenako eo alohan'ny fiangonana. Fa ny olona rehetra izay manatrika izany dia manana ny fanamasina mitoetra ao aminy. Izany mahatonga anao mahery, izany mahatonga anao hanana ny fandresena ny fahavalo. Tsy navelako kampotonareo noviana. Ary na dia indray mandeha monja aza tsy mba navelako hitoetra amin'izany. Miaina ao aminao aho. Mitsidika anareo aho. Satria maneho ny fanatrehan'Andriamanitra izany. Atsaro ny fiheverana ho Andriamanitra lavitra. Satria miresaka amiko ao am-ponao aho. Fa velona ny Andriamanitra ao. Misy ny ady foronina ankehitriny etsy sy aroa. Manerana izao tontolo izao ny fitaovana fandravana, amboarina. Fitaovam-piadiana kely koa
dia madinika kely sy tahaka ny bitika fitaovam-piadiana izay hanimbana ny olona. Betsaka ny firenena izay latsaka eo ambanin'ny fitaomana amin'izany milina kely izany. Ny fitiavana ihany no afaka mandresy na inona na inona. Amin'ny fitiavana dia ilay sombin-javatra kely napetraka tao am-ponao. Ny onjan'ny herisetra rehetra izay manodidina afafy anivon'izao tontolo izao dia ajanona raha amiray amiko ianareo. Fa inona no mitranga? Izao tontolo izao dia onjan'ny heloka be vava sy ny herisetra tsy mbola misy toy izany. Izay vao mainka miaratsy noho ny zavaboary ratsy izay noforonina ihany koa. Ireny mantsy dia fiarahamonina ara-tsiansa tsy manana feon'ny fieritreretana. Dia marina tokoa fa maro amin'izy ireny ny onenan'ny fanahy ny demonia, ny fanahy hafa ny anjely lavo. Izy ireo dia mandrindra ny fanjavonan'ny olombelona amin'ny endrika tsy manan-tsiny, amin'ny fikarohana. Lazaina fa fikarohana siantifika. Ho tombontsoan'ny olombelona hono. Langa be izany. Ny anjavatra ataon'ny satana dia ny mandanga. Ary tsy afaka hiverina intsony izy amin'ny fahamarinana, fa dia mandanga hatrany ary miorina milanga ny fiainany manontolo. Tiako tsaronao. Eny, tiako hitoetra am-ponao. Ary efa nolazaiko tao aminareo izany, ny fitiavana dia maharesy ny zavatra rehetra. Eny fa na dia ny sangany aza eo amin'ny siansa sy ny teknôlôjia dia tsy maintsy resy ny fitiavana satria afaka mandresy mora foana azy ireny ny fitiavako. Andriamanitra no fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Koa mba nataka aminareo ondriko aho mba hitandreminareo tsara ao an-tsainareo. Velona aho, mihetsika ao aminareo aho, mivelona ao aminareo. Reko ny vavaka entinareo. Rehefa hivavaka ianareo dia efa fantatro, mialoha ary mamaly izany aho. Dia ny mbola tsy niteny akory ianareo. Eny, mivonona mandrakariva ary ataovy resy lahatra ao am-ponao fa mihainana an'Andriamanitra aho satria ao anatinao ny fanamasina. Tsy tiako atahoranareo ireny zavatra mitranga rehetra ireny satria ny anarako dia lehibe noho izany rehetra izany. Raiso ny fahefana amin'ireny zavatra ireny, indrindra amin'izay nofinareo. Raiso ny fahefana ny amin'ny foronana te hiady. Raiso ny fahefana amin'ny fahatezerana. Raiso ny fahefana amin'ny fo mangidy sy tezitra. Eny, ny zavatra rehetra. Na izay ao am-ponao, na izay teknôlôjia rehetra izay afafa ankehitriny reseho amin'ny fitiavana. Fa ny fitiavana ho lehibe indrindra. Ao anariny ho ianao, amin'ny alalan'ny fisafidianana ny ho tia toy izay ankahala. Amin'ny alalan'ny fisafidianana ny amalaheloka fa tsy amalifaty. Amin'ny alalan'ny fisafidianana ny hanome fa tsy ny titena. Eny isan'andro izany valiteny izany. Eny isan'andro ny fanapa-kevitra izany. Eny isan'andro izany fitombona amin'ny fitiavana izany. Satria ny fitiavana dia afaka mandresy ny zavatra rehetra. Mandresy ny tafiky ny fahavalo. Tsy mba kisendrasendra izany fa mampiofana anao amin'ny valiny fitiavana. Ny fitiavana no lalana tavela ety an-tany, afaka mandresy ny ratsy. Angamba mety tsy afaka ny vatanao kanefa kosa manana ny fanahinao ianao. Ny tombony lehibe eo amin'ny fahavalo dia
zany ady ataon'izany. Ao anatin'izany ady tanterahany dia misy vatana tsy misy fanahy mandeha satria namboarina tahaka ny saribakoly ataony miaramila. Tsy manan'Andriamanitra izy ireny ary tsy Andriamanitra ny aviany fa teknôlôjia ampiasaina dia atambatra amin'ny nofo dia fonosina olombelona dia fonenany demoni zany. Hitanao misy be dehibe zany asany hatrany ary hita izay voasoratra ao amin'ny testamenta taloha aza tany am-boalohany. Rehefa nomena ny didy andringanana ireny olona rehetrarehetra izay mifangaro tamin'ny demoni ireny. Ankehitriny antsoina ianao hitoetra amin'ny fitiavana. Anaka, nampianariko anao mandrakariva izany. Fidio ny fitiavana fa tsy fankalana dia tsy ho resy na vinavina ianao. Zao ny fotoana ampiarana ny fahatsara ny toetra rehetra. Tsy mbola nisy toy izany. Isan'andro no lazaoko aminao zany. Lazao indray fa safidio ny fitiavana fa tsy fankalana. Aza manaiky limbena na malona fahavalo fa anjaranao ny mandresy amin'ny fitiavana. Mazava ho azy fa omeko fahendrena sy fahaiza-manao ianao mba ho tanteraka ka anana fahalalana isafidy izay tsara. Safidy ny sitraponao zany. Dia ampahery ianao amin'ny fahasoavanao amin'ny fotoana rehetra na aiza satria fantatrao fa faly aho rehefa mampiatra izany ianao amin'ny anarako. Hoy Jesosy avy any Nazareta. Amen. Raha eo misaotra anao izay amin'ny lalan'izao Tompo satria mahatsiaro mandrakariva tokoa izahay fa ny fitiavanao dia mahery indrindra. Ny herinao dia lehibe indrindra eo amin'ny fitiavana. Ny herinao lehibe indrindra dia ny fitiavana. Tia izao tontolo izao mantsy ka hanolotra ny zanako ilay tokana dia Jesosy Kristy. Tia anay tokoa ianao ka hanao foinao ianao Jesosy. Navelanao hiravarain'ny olona ny tenanao. Novonoina sy nokapohina, noratraina, nalambaraka, nofantsihana, maty. Rehefa nitsangana tamin'ny maty ianao ary mipetraka amin'ny tanàn'Andriamanitra mifona amin'ny isan'andro. Izany fitiavanao izany mba tiana hitoetra teny anatinay mandrakariva Jesosy. Ahafany mity ianao amin'ny fosaina hafanany tena manontolo sy mity namana tahaka ny tenanay. Mandrava ny hevitry ny fizarahana, mandrava ny fahankalana rehetra, mandrava izay rehetra tsy avy aminao teny anatinay. Amenay vaovao tokoa ny ianao amin'ny alan'ny fahainao masina, fanahy vaovao, saina vaovao ary dia andehananay amin'ny mpifaliana eo amin'ny mpanarana anao. Izany rehetra izany Tompo no hitoerana mahatoky ampoka ny soa eo tongotra Jesosy Tomponay. Eo mba hanyeratra ny fahasoavanao, eo mipotitra ny fijalianao Jesosy. Ko dia aoka ary ny fitiavanao mba hanjaka eo amin'ny fonay. Ny fitiavanao andehananay araka ny sitrakao. Ny fitiavanao andresena ny herin'ny ratsy rehetra. Na izay efa nisy hatrizay ary koa izay mbola noforonina. Ko ninona karazana teknôlôjia, karazana zavatra izay atao handringan'ny olombelona, ny fitiavana no afaka handresy izany. Ampianaro izay ho tia na dia ny fahavalo aza. Hatonga an'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra iray tokoa. Mankasitraka mankatelina anao Tomponay sy mpanjakanay. Metrana ny fiainam-pialan-talinao ty andro ty mba voninahitra aho. Mpanompoana tsara avy ty tantany sombino, ampaherezo ary dia ao ny mety ho tsy salama no nasitrana azy. Ao ny voafatopatotra satana no nanafaka sy tanteraka. Ao koa Tompo, ireo izay sedra olana no namahy izany. Tao fantatra fa Andriamanitra velona ianao aty anatinay ianao, hielo fanahy masina ary nantsonao izay handresy, manoatra no mpandresy amin'ny alala ety anay. Dera ny laza ny voninahitra ao anao Tomponay sy mpanjakanay. Fa ny fahasoavanao Jesosy Kristy sy ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ny ao aminay mandrakariva sy mandrakizay. Alleluia. Amen.